Makasika ny finoana kosa sy Korana sy lalao samihafa no nentina nankalazana ny fetin'ny taranaka teo anivon'ny FJKM Ambodifahitra Maritiora teny anivon'ny lambery antsapandrano moa no niara-palin'ny mpino rehetra tao anatin'ny hetsika fanaon'izy ireo isa-taona. Korana ho an'ny rehetra no azo lazana ny sakafo presana izay nataon'ny FJKM Ambodifahitra Maritiora teny amin'ny lambery antsapandrano. Nisy ny lalao sy ny fialamboly isan-karazany ho an'ny tanora sy ny ankizy ary isan'izany ny lomano izay nankafizin'ny maro amin'izao andro mafana izao. Ankoatra ny fiarahana-misakafo dia nisy ihany koa ny fandraisana anjara ny rehetra tamin'ny alalan'ny hirahira toy ihany koa ny fiarahana manao dimirindra. Nisy ihany koa ny fifanana isan-karazany ary maro moa ireo loka no zarana tamin'izany. Amin'izao famaranana ny taom-panompoana 2024 izao dia efa miomana amin'ny fanatanterahana ny alahady mitantana izy ireo ao Ambodifahitra Maritiora. Izany alahady mitarina izany dia atao ny alahady 2 Desambra ho avy izao ary antsoina ny taranaka rehetra. Ny biraon'ny fiangonana zany sy ny diakona ary ny olona sy ny sampana rehetra eto amin'ny FJKM Ambodifahitra Maritiora dia mampandre atsika zanakam-pelezana eto amin'ny FJKM Ambodifahitra Maritiora fa ny alahady ny mpitandrina amin'ity taona ity dia ho tanterahana amin'ny alahady faharoa ny volana Desambra 2024 sy 2025 izay fantatsika tsara ny zavatra ho tanterahana amin'izany alahady ny mpitandrina zany fa ny zava-dehibe indrindra dia ny fitrotoram-bavaka ny asan'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana dia ao anatin'izay ny fitrotoram-bavaka azo menakavy amin'ny fotoana eo tsy mora. Fa amin'ny alahady ny mpitandrina io ihany koa mba ho fanohizana ny ezaka amin'ny fanamboarana ny akan'ny fiangonana, ny mpitandrina menakavy dia manolotra ny panier de fruits izay ahitana ny voankazo karazany aka ny vola azo rehetra dia atokana amin'ny fanamboarana ny akany. Andenaina ny fahatongavany maro amin'ny taranaka eny an-toerana amin'io alahady 2 Desambra io.